Anisan'ny faritra malaza amin'ny famokarana ny faritry Menabe izay sombotry ny fampandrosoana eto Madagasikara. Nandritra ny fidinana ifotony izay nataon'ny filohan'ny Repoblika André Rajoelina niaraka tamin'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Aronjona Ranarivelo Lucien tany Morondava ny 9 sy ny 10 Novambra 2022 lasa teo dia nojereny manokana ny mazava-dehibe ny resaka fambolena tany amin'ny faritry iny izay isan'ny fotom-piveloman'ireo mponina ao an-toerana. Nandritra izany no nanambarany fa horaisina an-tanana ny fanamboarana ny lemaki dabara izay miantoka feno ny famokarana indritra ny famokaram-bary izay efa tsy niasa efa an-taona maro noho ny fahasimbany. Tonga eto aminareo androany milaza aminareo fa efa vita ny tolo-barotra na ny appel d'offre ary alohan'ny farantaona volana Desambra dia anomboka amin'ny fanamboarana ny dabara. Ary amboarana dabara ho anareo eto vahoaka ny Menabea sy ho anareo eto Morondava. Nisy ny fifaninanana ara-pamokarana izay nokarakarainy ny DRAEP tao Menabe ka nandritra izany no nanomezana valisoa ireo mpamboly mendrika miisa 4 izay nahavokatra vary amin'ny taoniny be indrindra. Ka ny nahavokatra 7 taonina isaky ny hektara no nahazo ny laharana voalohany ary 5 taonina isaky ny hektara no laharana faharoa, ny fahatelo ary ny fahaefatra. Nisy ny fizarana natao fizarana loka ho an'ireo mpamboly vary mendrika tamin'ny taom-pambolena 2024 ireo mpamboly ireo moa dia napiatra ny teknika papri ary tao anatin'izany nahitana ny vokatra tsara. Ny tanjona ao ambadika izay dia hoe mba hitatra amin'ny toerana maro ny fampiarana an'ilay teknika satria naomby ary ny teknisianina dia tsy mitsahatra no mijery izay ampitomboana hatrany ny vokatra satria tanjona ny fahavitantena arabary amin'ny 2024 ary ao anatin'ny veloranon'ny filoham-pirenena moa ny fahavitantena ara-tsakafoka miroso an'izany koa ministeran'ny fambolena sy fiompiana Aronjona amin'ny alalan'ny DRAEP Menabe. Anisan'ny manandanja ny fiompiana omby izay iankina ny toe-karenan'ny faritra maro eto Madagasikara no mampiavaka antsika maneran-tany ihany koa. Natao teto amin'ny komuna ambanivohitra Analaiva ihany koa araka izany ny fanohizana ny fametana ny puce elektronika ho an'ireo omby mba hananan'ireo iompy fahatokisana ny izany seha-piariana omby izany ary efa niandro fatratra izany izy ireo. Zavatra nitsanga teto moa izany androany dia ny fanohizana ny fanaovana puce elektronika amin'ny omby. Eto amin'ny komina Analaiva moa misy antsika amin'izao fotoana izao efa nisy ny lancement an'izany fanaovana puce elektronika amin'ny omby izany teo aloha fa izao zany dia nafisin'ny ministeran'ny fambolena fiompiana Aronjona fa mitohy ny fanaovana an'izany puce elektronika izany ny tatsapiompy mba tsy salasala ny tatsapiompy amin'ny firosoana amin'izany fanaovana ny puce elektronika amin'ny omby izany fa tombontsoa be ho an'ny tatsah izy io satria afahana miady amin'ny tsy fandriampahalemana. Mora koa no afahana mijery ny omby very rehefa misy ny puce elektronika satria misy ny fitaovana afahana manaraka izany izay kirakirainy ny teknisianina eo ny ao amin'ny gendarmerie, eo ny amin'ny délégué, eo ny aty amin'ny service ny élevage, ny vétérinaire, izany rehetrarehetra izany zany mifarimbona anatin'ny fanaovana an'ity puce elektronika. Magnome fisaorana zahay ambanivolo anaky ny tantsaha ny madiniky. Zay zany tegna miay fisaora amin'ile fiompiana amin'ny fitezam-biby ko dia naho niavy le fitondra'e latsaky le biby amin'ny fiaigna ay. Dia magnome fisaorana amin'izay zahay ny tantsaha. Mety amiay le famboarana ny piesy amin'zahay mipiompy. Tanteraka soamatsara le fampanantenananay tantsaha fa izy puce alefa mba ho fiarovana ny omby amin'ny malaso voalohany indrindra. Faharoa izay koa ny lalana hampitomboana n'ilay fiompiana satria rehefa tsy lasany malaso dia mitombo ilay omby. Ka dia zay no isaoranay ary ny fankatahanay aza dia zao ny mba hahatonga ny omby rehetra ato aminay mba samy hahazo anjara-piosiny daholo amin'izay dia samy voara maso izy rehetra.